Tompokilahy sy tompoko vavy manoloana ny aratsiany toetrandro izay efa manambana amin'ny faritra atsimo atsinanana iny sy ho fisorohana ny mety ho voka-dratsin'izany amin'ireo mpandray anjara ny fankalazana ny 8 marsa izay andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay saika tao amin'ny distrikan'i Manakara faritra fitovinany. Dia manao fialantsiny izahay eo anivon'ny ministèran'ny mponina sy ireo komity mpikarakara ny fankalazana ny 8 marsa izay ialana tsiny aminareo vehivavy rehetra mpizaika sy anareo vahoaka rehetra tsy vaky volo fa indrindraindrindra ianareo vahoaka ao amin'ny faritra fitovinany distrikany Manakara satria dia tsy maintsy novaina ho atao amin'ny distrikany Antsirabe ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ity taona ity noho ny aratsy ny toetrandro. Tiana ny manamarika fa tsy misy ny fiovany fandaharam-potoana fa mbola manaraka hatrany ny fandaharana izay voafaritra tao amin'ny tondrozotra izay nitapahana teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra. Ary eto am-pamaranana dia manantena ny fahatsapahantsika rehetra fa ny fotoam-bita hono tsy mahaleo ny sampona ary manantena trany ny firaisan-kinatsika amin'izany fiovany toerana anatanterahana zany fankalazana izany satria aleo hono misoroka toy izay mitsabo. Koa misaotra tompokilahy, makaterina tompoko vavy.